mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo amby zato, ity amby folo. Mba hitako ny eny voatra mihitsy ny mamoa ilay nivo iny. Nivoatra nanahoany nivo ry Joanna? Lasa mba mihetsiketsika e. Mihetsiketsika ny paoziny, ny endriny, ny fomba fekanjo. Izy rehetrarehetra mihitsy fa ny zavatra tena hitako aloha dia ny fomba fitafy. Tena hitako tena ny afoy mihitsy manko ny akanjo nanaovany tatoatr'izay I nivo angena pataloha raha tsy hanaovany nivo fa izy dia tia manao akanjo lavalava tsara. Tena motony ny zazavavy iny Odre, fa nivo tamin'ny taonjato fahafiry koa no hita mamoa farany. Fa niova ahoana aloha nivo e? Hatramin'izy niaraka tamin'ilay tovolahy le ohatrany manao kavinila maimbomaimbo toaka iny dia lasa mihetsiketsika izy. Fa nga miaraka amin'izany tia nivo? Eko, nga tsy hita mamoa izy. Dia hoe mihetsiketsika ahoana? Androany zao izy fanena tamina teo andeha ampiaraka hono. Dia andeha ampiaraka hono? Dia nanao mini short. Hainy mamoa ve izany? Inona ny anaovany? Atsasakana short le eny apotopery eny e. I nivo sao dia mba tsy nivo mitovy fa kamba naminy any anatin'ny mofondry zany. Tsy manana kamba nivo ry mamoa. Tena nivo izany hoa. Eny tsy omeko tsiny koa fa mafana ny andro tsy dia maninona izany. Joanna, tsy dia maninona ahoana? Ka tsy dia maninona tsony izany amin'izao fotoana izao. Vatany dia izay tiany anaovana azy. Tsy mety izany fijejojejoana diso toerana. Lasa tsy mety izany. Mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ilay fekanjo. Ao ary fa atao hoe jejo fa jejo kely dia tsy maninona izany. Sady amin'izao koa ne rehefa miaraka dia tsy asiana kibo fotsiny, tsy asiana olona fotsiny kibo e. Zay. Dia tsy maninona. Sady na misy zaza raha dia efa misy pastera miteny hoe atao mariazy fotsiny hono fa tsy maninona. Efa tsy dia maninona tsony izany. Joanna, raso aloha Jesoa avony Jehovah voany aretiny tsy dia maninona reto tanora reto. Aretin'inona indray izany? Le hoe miaraka amin'ity tovolahy ohatrany misy fofofofo toaka hoe izao tovolahy mpiaraka amin'izao. Ohatrany olona mierimiery misotro toaka izay izy. Tsy mety izany fa angamba raha izy ioga tsy atonina ny tena. Izany mahatonga ny nivo mivara ontsana ohatr'izany. Tsy mivara ontsana fa mivara lila ny fiainana. Iza koa malalana mety taritiny ao amin'ny tompo izy Zany raha jereko tamin'ny fomba hoany nivo nanana akanjo hoe shorta kely eny apotopenina nanaovana hatr'izay zipo manasa-dranjo nanaovany. Tsy hoe maninona akory le manao pataloha tsy le zay fa aiza ve dia fa amidy ve le fesa atao ahoana raha tsy eny amin'ny plage izy tiako atao an'izany. Mafana kosa angamba ny andro e. Joanna, ianao tandremy mihitsy sao dia voany aretina tsy dia maninona ohatr'izany koa. Fa izao maka ny fomba fijeriny Josefy tsika. Nahatonga olobe an'i Josefa mihitsy te fijeriny ao amin'ny Genesisy 7:37 le tapany farany. Rehefa nikotikotiny le vadiny Potifara izy, mba tsy voany aretiny tsy dia maninona. Fa ahoana hoy Josefy jereo ane e? Genesisy 7:37 tapany farany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ataoko ahoana manao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Koa ataoko ahoana ny anao izany ratsy kely ve le izy? Lehibe, ratsy lehibe izany. Dia aninona? Ka hanota amin'Andriamanitra? Zay le fomba fisaina amin'ny Josefy izay. Ataoko ahoana ny anao an'izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Zay fomba fisainanao amin'ny Genesisy 7:37 zay. Zay ny mila raisitsika manoloana ny faharatsiana zay te-hiteny hoe tsy dia maninona amin'izao vanim-potoana izao. Avereny ndray mandeha. Koa ataoko ahoana nanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra?
Zay le fisainana koa ataoko ahoana ny anao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra. Genesisy 7:7 tapany farany tandrematsika azy. Aleo re tenenina ihany nivo a. Aleo tenenina ihany hoe tsy miray zoga tsy atonina ny tena. Ikambanana amin'ny tsy mino. Tenenina ihany koa le fekanjony aleo le nivo taloha aleo de lavo eo manko lala be. Genesisy 7:7 fiarovantsika mba tsy anotantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana ny fisainana? koa ataoko ahoana nanao zany ratsy lehibe izany ka anota amin'ny Andriamanitra. Ombay mitadidy. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salamo 7:7 hatreo